mitsidika ny tokantranontsika indray ny CENI amin'ny alalan'izao fandaharana olo-pirenenao izao. Dia raha malala fa manana anjara toerana lehibe tokoa eo amin'ny firenena iray ny haino amanjery raha ny resaka fanabeazana no asiany teny. Izay indrindra mahatonga ny CENI sy ny haino amanjery hiara-iasa momba ny fanabeazana sy ny fanentanana ny olo-pirenena ara-pifidianana. Dia ho jerentsika bebe kokoa atao anatin'ny fandaharana momba ny fiaraha-miasan'ny rotonto. Arao avy hatrany ary. Manana andraikitra sy adidy lehibe ny mpanao gazety indrindra amin'ny fanabeazana sy fanentanana ny olo-pirenena hanatotosany izy sy ny adidiny ary indrindra fa hanao fifidianana ombana andraikitra. Anisan'ny tanjon'ny CENI ny fametrahana fifidianana hitondra fitoniana. Ny ahafahana miala amin'ny korontana rehetra dia tsotra be hoe aza vaina vahoaka amin'ny atsipiriany zavatra rehetrarehetra mahakasika ny fanomanana fifidianana sy fanatosana sy famoahana vokatra. Raha tsisy tokony hafenina ny olo-pirenena satria araka mbola azo atao hoe raha pirenena anazy zany ilaina nisy le amin'ny teny frantsay nisy ny appropriation le processus électoral tsisy afa-tsy fampahafantarana azy ny zava-misy rehetra mahakasika an'io na resa-bolo na resaka ara-politika na resaka ara-lalana na resaka fanabeazana koa ary zay zany ahafahana hoe isin'le tanjona napetraka CENI dia hoe transparence, crédibilité amin'ny élection sy ny inclusivité. Tsy afaka misy ireo transparence sy crédibilité sy inclusivité ireo raha tsy mahafantatra amin'ny atsipirian'ny zavatra fikirakirana ara-pifidianana ny CENI. Isan'ny mpisehatra voalohany sy tompon'antoka lehibe amin'ny fifidianana ny haino amanjery. Miezaka hatrany eto amin'ny CENI hanamafy orona araka izay tokony ho izy ny fiaraha-miasa amin'ireo haino amanjery matianina. Endrika iray isehon'izany fiaraha-miasa izany ohatra ny fifanakalozana ara-baovao momba ny raharaham-pifidianana. Araka izany, manome vaovao ny CENI fa ireo orinasa fampahalalam-baovao ihany koa manao fitrandrahana izany vaovao izany. Ny asongadina moa zany eto am-piandohana ny haino amanjery manokana na ireo le fitaova fampahalalam-baovao amin'ny ankapobeny zany ireo dia tena ataontsika hoe piombonantoka amin'ny CENI amin'ny voamera-pirenena maleo tena misahana fifidianana amin'ny raharaham-pifidianana. Apetraka zany anisan'ny mpisehatra manandanja zany ireo le matianina amin'ny fitaovam-pampahalalam-baovao sy ny haino amanjery ireo. Dia mametraka fanontaniana moa zany ianao hoe ahoana le endrika le fiaraha-miasa. Isika eto amin'ny CENI eto amin'ny voamera-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana dia miezaka zany mba ho tena matotra arak'izay tokony ho izy zany le fifandraisana amin'ireo le matianina amin'ny fitaovam-pampahalalam-baovao sy ny haino amanjery ireo. Ankoatran'izay le hoe fanomezana vaovao zay dia miaino ihany koa tsika zany hoe raha ho tsorona zany dia ireo le haino amanjery ireo zany no toy ny maso sy sofin'ny CENI. Dia misy moa zany ny fandaminana efa nataontsika eto amin'ny CENI napetraka ny atao hoe monitoring zany hoe efa misy olona zany ataontsika ato manaraka tsy tapaka ny fandaharana sy ny vaovao alefa nyreny haino amanjery reny ahafahantsika mijery hoe inona ny tokony ho fanatsarana tokony ho atao zany eo amin'le fikarakarana ny fifidianana, inona ny mety fanazavana tokony entina ihany koa mba tsy ho tompotrano miholo ny olo-pirenena eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Zava-dehibe tokoa noho izany ny fiaraha-miasan'ny CENI sy ny haino amanjery misahana ny fifidianana amin'ny fanabeazana ny olo-pirenena ara-pifidianana. Ny haino amanjery tokoa mantsy no isan'ny maso sofina ary fitaovana iray ahafahan'ny vahoaka sy ny mpitondra mifanakalo hevitra sy mifampita vaovao ao amin'ny firenena iray. Izany indrindra no mahatonga ny CENI hiara-iasa amin'ny ity farany ahafahana manamora sy manafaingana ny fampitana izany tanjona amin'ny fanabeazana ny vahoaka malagasy amin'ny raharaham-pifidianana izany. Azo lazaina fa mbola maro dia maro tokoa ny ezaka izay mbola ho tratrarin'ny CENI miaraka amin'ny haino amanjery momba ny fanabeazana sy ny fanentanana ny olo-pirenena noho izany manoloana ny fanomanana ny fifidianana ho avy rehetra. Iny ihany koa mamarana fandaharantsika amin'ny androany ity ankasitrany ianao ny anaraka zanatra amin'ny farany ary manome fotoana anao hatrany CENI atao anatin'ny fandaharana olo-pirenena aho amin'ny manaraka indray. Veloma tonga.